ankehitriny noho ny toetandro eto amin'ny planeta tany izay misy antsika dia tsy mitsaha mitombo ny faharifon'ny zanak'olombelona eo anatrehan'izany ka tsy afa-miala amin'izany Madagasikara. Ny BNGRC dia manana andraikitra goavana mba hoentiny soroka tsy manena ny roisan'ny fahavoazan'ny olona sy ny fananany rehefa miseho zany loza izany satria izany tokoa no antoposia. Koa manoloan'izany ry namana mpiara-miasa sy mpiara-maombonako, hataoko voandao vaimboan-daharaka hitadiavako fanampiana avy aminareo. Voalohany ny fanaovana ny mangarahara tanteraka ny fitantanana ny fanampiana entin'ireo mpiara-maombonako amintsika na avy amin'ny fanjakana zany na amin'ny ireo namana avy any Andilam-Bary, satria izany dia antoka iray lehibe ho an'ny fampitokisana eo amin'ny fiara-miasa ary koa fanajana ny asy ny traboina avantsika. Ho saro-piaro sy ho entitra aho ny amin'ny fikarakarana sy fikojakojana ireo fitaovana entsika manatanteraka ny abidy miandry antsika ary indrindra ny fampiasana azy ireny. Ho sarotiny aho raha misy tokony ampiasana azy no anaovan'izany. Faharoa, manaraka izany ataoko vaimboan-draharaha koa ny fametrahana ny rafitra matipaika amin'ny fandrindrana ny asa ifarimbonana ataon'ny mpiara-misehatra rehetra raha sendra misy ny loza. Ao anatin'izany anefa ny fanajana ny randamina ataon'ny mpiara-maombonako sy ny ministera voakasika rehetra satria izany indrindra no antoposian'ny BNGRC. Fahatelo farany, ho hatsaraina sy ao manafisina ny fiara-miasa mipitsi-po miaraka amin'ireo mpiara-maombonantoka rehetra izay miara-miasa amin'ny BNGRC na mpiara-maombonantoka teknika zany na ireo mpamatsy volo. Mikasika ny fahatatsiny manokana, zava-dehibe ny fisian'ny système d'alerte précoce na ny SAP noho ny ahitany mitranga matetika amin'ny faritriny ary ankehitriny dia ao ambany fiain'ny BNGRC zany SAP zany ho isaroketona ireo mpiara-maombonantoka namerina hatrany fisiany.